Madagasikara mety digitalisé ihany. Na ny fitantanana ny tsenam-baro-panjakana mety hiova ihany koa io aorindrinao rehefa fiatsika reny zavatra reny. Jeronareo anie fa na misy olona mangalatra mamono olo reto amintsika manahirana mitady azy. Reny zavatra reny mety hanampin'ny polisy koa reny tady anao ny asany amin'ny fandriam-pahalemana eto Madagasikara. Zany hoe be da be ny zavatra hovain'iny, be da be ny zavatra hoentin'iny eto ny fandrosoana fanovana tanteraka ny fanavaozana ny fomba fiasa sy ny fitantanana manahoana toko ireo hita anisan'ny teny nomeko an'zareo tany zany na tany Afrique du Sud na tany Akodabi rehefa ny ao anatampoka zareo satria ny diaspora malagasy dia maniry ny andray anjara amin'ilay fifidianana. Dia ity no ataontsika hoe mialatsiny amin'ny teny frantsay ampiasaiko ny condition izay nataoko hoe sakana an'izay sisa fa rehefa vita ho any ny enrôlement biométrique, ny digitalisation dia afaka miroso amin'ny fifidianana koa nareo aty ivelany. Mifanaraka amin'ny vanim-potoana iainantsika ankehitriny. Ampiasaintsika ny teknôlôjia biometrika mba hanamorana sy handaminana ny fiainam-bahoaka amin'ny sehatra rehetra. Misy koa ny fampiofanana manokana ireo teknisiana mialohan'ny fanatanterahana ny asa iarahana amin'ny université manerana ny nosy. Averiko eto indray fa anisan'ny dingana lehibe iadina amin'ny osoka sy ny kolikoly ity tetikasa atombokandoany ity. Ary anampy antsika betsaka ihany koa ny fanatsarana ny fikarakarana ny fifidianana ho avy. Izay hatrehintsika afaka otoana. Tapitra treo ny doublon sy ireo zaza tsy ampitaona na olona efa maty nefa mifidy. Mampalaza ny fifidianana teo aloha teo. Anomboka anio noho izany ny fisoratana anarana ara-biometrika manerana ny nosy amafisiko tsara fa tsy andovambola ny fisoratana anarana biometrika ary atao indray mandeha tsy miverina mandritra ny androm-piainana. Koa mba hampitombo an-trano ny fahatokisan'ny vahoaka sy hanehoana pahabe maso fa tsotra tsy mandany fotoana ary ao anaty mangarahara ny fanatanterahana izany dia ny tenako ireo mpanolotsaina avo ho amin'ny fanavaozana ny prime ministre sy ny mpikambana ao amin'ny gouvernemanta no hisantatra izany fisoratana anarana izany androany. Manaraka izany dia ao amin'ny distrikany Atsimondrano araka nefa voalaza teo no hanoizana an'izany asa izany androany. Eto dia mamela mba hanolotra fisaorana manokana ireo mpiasa-panjakana rehetra manomana sy anatanteraka ity tetikasa lehibe ity. Efa ela ihany no tokony handohana azy tika nefa dia misy ireo sakana sy olana maro isan-karazany izay mezantsika novahana ka natongavana amin'izao dingana lehibe androany izao. Saorana koa ireo mpiara-moninampika rehetra izay miara-miasa amintsika. Singanana manokana amin'ireny ny banky iraisam-pirenena izay mitondra ny fanohanana sy ny famatsiam-bola izao fotoa lehibe andretsika izao dia anisan'ny porofo mivaingana tsy hita maso ahatsapantsika fa miverina tanteraka indray ny fahatokisan'ireo mpamatsy vola ny Madagasikara ary mitoy ara-dalàna ny fiarahantsika miasa amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Ny malagasy avy manainga antsika vahoaka rehetra ny tenako mba hiara-misala sy hiara-mizotra mankany amin'ny fanavaozana ny firenena ao anatin'ny fifampitokisana sy ny firaisan-kina ary ny fihavanana trany no anatanterantsika izany. Ary izao tetikasa iongonantsika izao dia misy lalàna izorantsika mankany amin'ny fiainam-pirenena tsaratsara kokoa. Ny tanjona dia mba tsy hisy very anjara ny malagasy izay misa 13 tapitrisa kehitriny fa mba olo-pirenena vanona sy afaka misitaka ara-dalàna ireo sosofototra avokoa ary mba ho tokona andraikitra sy tomponantoka amin'ny firosoana makany amin'ny hoavina mihiratra izay mendrika ny firenena malalatsika ity. Ny tanjona ihany koa dia andrisihako antsika rehetrarehetra ny mba hialantsika amin'ny katikati politika izay efa mpahitaka any amin'ny faritra antsika miteny izao eto Antananarivo fa
vita soamantsara ty dedikasy atia raha mandroso ty ka mandroso makany digitalisation ny fifidianana dia rery gouvernement reny katsikatso politika zay fataotsika reny any makasitraka tokola makatena toko vavy ho any tanindrazana vavy satria fotoana entina manamarika dingana vaovao eo amin'ny fanavaozana sy ny fampivoarana ny firenena malalatsika ity ny fisoratana anarana biometrika izay atomboka amin'ny fomba ofisialy androany tokoa dia tsy tetikasa ara-teknika fotsiny akory fa fanapahan-kevitra ara-politika matotra entitsika mandamina sy mampivoatra ny fiainam-pirenena ho amin'ny tsaratsara kokoa ary entitsika mamerina ny asina maolo-pirenena indrindra hatrizay tokoa mamo dia maro malagasy no tsy voasoratra ara-dalàna tsy manana taratasy ara-panjakana akory ka tsy voasokajy ho toy ny olo-pirenena izy noho izany tsy fanatombanana izany dia voafetra n'izao fototra tokony hisitrany olo-pirenena maro manampisafotra ny fandrindrana ny fiainam-piarahamonina ary mirongatra ny tokolo any amin'ny sampaka ara-panjakana isan'ny tokony indrindra fa any amin'ny faritra lavitra-ndrina sy sarodarana matetika dia ireo mpiray-tanindrazana amintsika tsy voasoratra ara-panjakana no tena maharefo ara-pivelomana vao maika mampitombo ny fahasairanan'izy ireny amin'ny lafiny rehetra ny tsy fananany tara-panondro na politianakaviana na soram-piantonana sy ny sisa satria miteraka sakana hatraiza hatraiza na ny fampidirana ny zaza any an-tsekoly azy na ny fisitrahana fitsaboana any amin'ny tampanjakana sy ny fanampiana amin'ny sosialim-bahoaka na ny fiatrehana raharara any amin'ny fitsarana tsy tokony hisy intsony izany sakana isan-karazana izany ho fongaritsika izany tarazo izany satria efa ny safidy ny roso amin'ny fanavaozana ny firenena ny vahoaka malagasy tamin'ny alalan'ny tolony no tarehiny tanora teny akiatra ny tanjon'ity tetikasa fisoratana anarana biometrika ty dia mazava dia ny fanomezana laharam-pamantarana tokana na numero unique d'identité ho an'ny olo-pirenena tsirairay manomboka noho izany ny fisoratana anarana ara-biometrika manerana ny nosy ka manasantsika malagasy rehetra mba hiroso amin'ny fanatanterahana izany atsitrapo sy ampatokisana fantatray fa misy any misy resaka resabe miparitaka indrindra momba ny laharana famantarana tokana ny sasany aza dia samy laza fa misy fandraisany amin'ny marina bibidiany amin'ny baibolo izy ty ny enina-bepolo sy enin-jato izany tsy mepitsiny zareo fa ny laharana maitso tsinapohatra ny telo am-bepolo sy enin-jato fa izy ireo dia mety zay no manaitra ny zareo le izy fa tiako lazaina ampitonina sy ampahatsorana amintsika vahoaka fa tsy misy fandraisana izany velively ity dedikasa ity tsy miafina vahoaka malagasy famitana-tena lehibe eo amin'ny fiainako manokana ny fivavahana kristiana olo ny finoana ny tenako sady miaramila ka ny fiarovana ny vahoaka sy ny fitariana azy any amin'ny mazava no antony nandraisako atidy fa tsy sanatry ny mifanohitra amin'izany koa veriko indray fa tsy marika ara-pivavahana sy famantarana miafina sy fitaovana namevozana olona araka lazay sasany ny laharana famantarana tokana fa laharany pirenena ara-panjakana toy ny laharany karapanondro na ny laharany kompina amperana na ny laharany pasiport izy io dia natao miarovana ny pirenena fa tsy entina haniba na anara-maso azy sanatry eto aho dia manamafy fa ny fitondram-panjakana dia tokony andraikitra amin'ny fiarovana ny zambarateny pirenena laharana biometrika ho an'ny olo-pirenena malagasy ho amin'ny folo taona no loatra izao tokana teny filamatra no fieny manongana mety manatanteraka itsika ity hevitra mafondra no finosana ny voalohany dia ny fiantohana ny zonony tsirairay anana fahizina ara-dalàna araky ny voapatitra ny tany enina amin'ny folo telo kasivy
ao amin'ny tanjony fampandrosoana maharitra izay mitendry ananan'ny hetra fahisina ara-dalàna milohan'ny taona 2020. Ny fisoratana anarana biometrika dia dingana ahafahana manantanteraka izany satria io ny fomba eny mamakatra ny tsirairay tsy asanava sady manamafy ny mahatokana azy. Ny fisoratana anarana biometrika ihany koa dia entina hanamafisana ny fahamarina ny andon-davitra momba ny fahiziny amin'ny alalan'ny teknôlôjia vaovao izay manome antoka sy fiarovana manoloana ny salasalana na ny osoka madiniky ny fampiasana izany. Ny andon-davitra azo avy amin'ny fisoratana anarana biometrika no antota-kevitra nasionaly ofisialy mirakotra ny momba ny olo-pirenena izay fototra nanganana ny siam-bolavolana ireo politika mpanjakana entina hanantsarana ny fanadaram-panjakana sy ny fiainam-ponina amin'ny lafiny maro sosialy, ekonomika, demokratika. Izany dia hanamafy tokoa fitikisan'ny vahoaka ny fanjakana satria ny fananana antota-kevitra maro sy azo tokisa no fototra ijoroan'ny fanjakana tsaratsara. Tompolasy voavy tsy hisendrasendra ny fanatanterahana manetsika toy izao fa efa voatifika lalina. Tomboka mbiandakana izy ity ka tsy maintsy misono. Ny rafitra hiatsofoka ny fanatanterahana ny asa efa voapetraka eo amin'ny ministeran'ny adlansa sy fidara-pahefana izay iarahana amin'ireo fosahana amin'ireo mpiantsehatra rehetra. Ny lafiny ady teknika efa vonona rahateo. Eo ihany koa ireo fifananisa sokajina ho an'ireo mpiandraikitra izay mandeha ny andalana. Manomboka anio ary ny fisoratana anarana biometrika hotohizana ao amin'ny distrikana Tsimongana ary hitatra eny anivon'ireo hifikera fisoratana anarana manerana amin'ny nosy sy oelo. Manantena vokatra tsara isika ary ny fandraisana anarana rehetra no antoky izany. Ho entany isika hiroso amin'izany satria manomboka aminao ny fanavaozana. Makasitraka tompolahy.